Fidanany tompo an-trano amintsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana na ny efa teto hatramin'izay na zay mety ho vaovao ihany koa manaraka eto anivo Facebook na ao anatin'ny YouTube ihany koa izany. Miaraka hivavakantsika mialohan'ny fampizarantsika indray toriteny amin'ity andro anio ity. Andriamanitra rainay eo dia mbola misaotra anao hatrany izay noho ny amin'ny fahasoavana sy famindram-po izay mbola matoy izao anay, zay mbola afahanay mivavaka, zay mbola afahanay mifanerasera mandray izay avy aminao ihany koa. Dia misaotra tompony amin'ny zavatra rehetrarehetra izay hitaritanao ny olonao tsirairay avy amin'ity andro anio ity. Dia miresa aminay ianao, mampafantaro anay ny lalanay sy izay rehetra tokony ho ataonay mba tonga anay fanaraka amin'ny fihevitra sy ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay zavavaka izany. Amena. Enara lasaina bavy fampizaran-teny isika amin'ity andro androany ity afahantsika mandroso indray afahalalana tsara ny Kristy. Koritianina voalohany toko 7 andiny 4:20 ka hatramin'ny 7:20 no ovakitsika izany naran Jesosy. Tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa nefa ray ihany mahazoloka. Miazakazaha toy izany mba hazonareo, ary mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety loha ihany fa isika kosa ny tsy mety loha. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao totoa, ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra. Fa siko mafy ny tenako mangana ka andevoziko, fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany aza dia ho lavina kosa ny tenako. Timoty 2:2 no anapitsika azy, vakitsika manomboka ny 7 ka hatramin'ny 4. Naran Jesosy. Meraha miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy misy maningo tena amin'ny raharahanyzao fiainan'izao mba hafaly izay ny fidy azy ho miaramila. Zao zavatra zay tiako ifampizarana aminao raha lasaina bavy. Rehefa tena azonao antoka ny fahateram-baovao ao anatinao hoe Jesosy no niasa tany anatin'ny fona tany na tonga anao lasa olona niova antom-pisiny, niova antom-pahavelomany. Zay aloha zany le zavatra tsapa ao anatin'ny fo. Zay ny zavatra tsapa ao anatin'ny fo. Dia efa azo antoka ho an'izay mitady dia alala hoe ahoana ny ananana antoka, ahoana no azona antoka fa voavonjy marina raha hiala eto ambonin'ny tany dia zay ny valiteny. Rehefa tsapanao ny fanovan'ny Kristy ny antom-pisinao mbola veriko eto foana ny Koritianina 2:5 manomboka amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 7:20 maty ny anankiray amonjy azy rehetra, ary dia maty avokoa izy rehetra, ary maty amonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony zay rehetra velona, fa ho velona ho an'izay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty amonjy azy. Zay no antoka ananana ny amin'izany atao hoe famonjena izany. Ka rehefa henonao hoe tsy velona ho an'ny tenanao intsony ianao fa Kristy ny antony havelomanao, zavatra tsapa ao anaty io zany, dia efa azo antoka zay ny famonjena. Rehefa henonao hoe ao anatin'ny fonao ao miasa fantatra zany ary misy asan'Andriamanitra ho amin'izany ao anatinao dia efa azo antoka zay ny famonjena. Tsy adivakevitra be zany. Zao nefa raha lasaina bavy, misy eta anankiroa na misy toetoetra anankiroa ao anatintsika ao. Ny anankiray le zavatra mipetraka ao anatintsika, dia ny anankiray ny zavatra izay avoakantsika ety ivelany. Ohatra tsotra zao no meko anao hoe ianao zao mety manana etaeta be mihitsy hoe za maniry anao azao, za maniry, tsy mety afaka ho amponao zany ny zavatra anankiray ohatra zany. Zavatra efa mipetraka tao anatinao hatry ny fony ianao mbola nianatra mandraky tiny androany dia nefa ianao mahita hoe tsy mety tanteraka io zavatra io. Ohatra zany zao hoe misy olona maniry, ny vehivavy ohatra zany zao maniry hôtesy, lehilahy maniry steward, ny sasany maniry piloty, dia
de tsy mety tanteraka mihitsy le izy na mety dingana tsotsotra kokoa noho izay no eritreretitsika hoe efa elabe naniry ai fa ohatra mbola ngeza foana ohatra manao zavatra kely de votsitra manao zavatra kely de votsitra zay zany soa tsy mitovy le zavatra ao aposy le zavatra voky ety ivelany rehefa ao amy kristy anao a de misy zavatra tahak'izay ihany koa le ao amponao efa voaova fa rehefa tsy mandeha araka ny tokony ho izy zay no fifampizarana amty androandroany itya resaka fafoizana resaka sorona zay moa zany malaza azy am'teny malagasy fa am'teny frantsay am'teny vahiny izy de hoe sakrifisy resaka fafoizana resaka sorona resaka fafoizatena zany rehefa tsy misy reny zavatra reny de mijanona ao am-po fotsiny le izy a de voavonjitsika mety ho voavonjitsika fa mety kely fotsiny ihany ny vokatra izay mety voaray amin'ny alalantsika tamin'ny farantsika zao ny resaka mikasika an'le hoe zay sakafom-panao hoaninao a no avoakanao ety ivelany ianao ao anatin'ny fonao mety manana fanirina be ianao hoe za tena teo madio any kristy za tena te ho zao za tena tsy te himemenina za tena te ampiseho fitiavana ny vadiko za te ampiseho fitiavana ny zanako za te ohatran'izao za te ho zao sy te ho zao mijanona ho fitiavana fotsiny ireo rehefa tsy misy ny fafoizana ny fafoizatena ny sorona izay ataotsika mifanaraka am'le izy de mijanona ho etaeta le izy a de ozy izy ny tenin'andriamanitra anankiray hoe ny tena nozy izy de voafonjy irery any any koritianina voalohany toko fahatelo angamba misy an'izay hoe ho za toetra amin'ny afo ozy izy ny asan'ny olona dia raha maharitra ny asany a dia mahazo valipitizy fa raha tsy maharitra ny asany a dia ho faty antoka izy fa ny tenany de voavonjy any nefa tahaky ny olona afaka avy ao amin'ny afo ihany ka le ao anatin'ny fo no lalam-pamonjena le ao anatin'ny fo voaova le ao anatin'ny tena voaova ny lalam-pamonjena fa ny lalam-pahavokarana kosa dia ny fivoahany lay ao anatin'ny foa eto ivelany oazava itsika tsy kelikely le izy a fa tsy voatery ho tonga de azonao amin'ny alalan'izany fanambarako izany asiko fanazavana kely ao anatin'ny ray minitra monja aloha fa tsy resaka famonjena ny paoly a no ozongozoniny ao anatin'io resaka io raha vakinao ny koritiana voalohany toko fa sivy ray manontolo zay natao hoe mamaky contexte dia tsisy resaka tsisy idiran'ny famonjena tsisy resaka mihitsy ny ao hoe mety overy famonjena ay io paoly a na mety ho voaozongozona famonjena ay a fa rehefa mamaky anao ny koritiana voalohany toko fa sivy any de lohateny amin'ny soramandry de zao hoe ny nandeferan'ny paoly tsy ho velomin'ny fiangonana tao korinto zay zany le hoe asiko mafy ny tenako zany hoe ampandeferiko ny tenako ampandeferiko ny tombontsoako rehetrarehetra fandrao za miasa mafy ho anareo zay le hoe fandrao na de asiko mafy ny tenako manga na ndevoziko fandrao na de fanotory tamin'ny sasany aza de ho lavina kosa ny tenako ho lavina le zavatra izay nataoko zay ny ambaran'io koritianina voalohany toko fa sivy iray manontolo io le contexte iray manontolo a fa tsy azo singanina ny verse hoe vakina fotsiny de hoe io ary fa mety ho very ny paoly asiny mafy ny tena ny fandrao izy ho lavina de afaka miresaka ao anatin'le izy rehefa aveo hoe zay tsy mamela mafy ny tena ny ve zany de ho very daholy de olona mangana daholy zany niditry ny lanitra olona nanao sakrifisy mafy be zay vo tafiditry ny lanitra lasa tsy fahasoavana intsony indray le famonjena fa zay mangana ny tafiditra ary zay namely tontondro tsara ny tafiditra fa tsy zay le fanambarana ohatra zao mifandehan'le izy am'izay ara lasana bavy tsika tamin'ny farany resaka le hoe manao investissement manome sakafo-pana rehefa manompo an'andriamanitra tsika raha tiatsika ny aomby raha tiatsika nitondra vokatra ao anatin'ny fiainatsika ny fanompona an'andriamanitra zay ataotsika minao fa ianao izay efa nanaraka ny afatra teto anivon'ny pejy sy teto anivon'ny chaîne mety efa nahita afatra 10 ianao mety mahita mihoatra noho izany satria efa afatra fahavalopolo ny anio afaraky amin'ny valopolo tsy tadidiko intsony dia misy etaeta ny anatin'ny fonao any avokatra tsy maintsy zay foana ny zavatra mapetraka tsy misy olona zany ka nandray ny fitiavan'i kristy ka hoe nandray de mipetraka fotsiny tsy zay le atao hoe niova antom-pisina fa le niova antom-pisina lasa tafapetraka ao anatin'ny fony mihitsy hoe za tsy te ho velona ao an'ny tenako intsony fa za te ho velona ao an'izay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty amonjy efa tsara be le hoe misy etaeta ny anatin'ny fo efa tsara be le hoe misy dingana tiana tongavana misy zavatra tiana atao fa zao ny lazaiko anao raha mijanona fotsiny tsika ao anatin'ny etaeta sy ao anatin'ny faniriny
fa tsy misy etsika ataotsika dia tsy mitondra na inana inona ho atsika izany, tsy mitondra na inana inona ho atsika izany. Ozy lay fanambarana hoe ny mpiazakazaka rehetra nye misy an'ireny atleta reny manao jeux olympiques na manao championnat du monde na manao zavatra tahaka izany, de manana etaeta reny atleta ireny, manana faniriny izy hoe za te ahazony amboara, za te ahazony metaly, za te aomby, za te ho voalohany na faharoa na fahatelo farafaratsiny. De misy etsika am'izay ataon'ireny atleta ireny, misy zavatra am'izay ataony, tsy maintsy mitandrina izy ny sakafo zay hoaniny, tsy maintsy manao etsika maro isan-karazany izy a, manao sport, manao zavatra maro isan-karazany ahafahany mitaiza vatana, ahafahany mampifanaraka ny tenany ifanaraka amin'ny tanjona izay tia ny atongavana. Ohatra tsotra zao ny olombelona rehetrarehetra, ny olona hafa rehetrarehetra mety manana n'izay ataony, manana programany ohatra zany. De ao anatin'ny tontolo andro tsika malagasy zao moa efa tafiditra ao anatin'ny fiainantsika tanteraka ty resaka tambazotra sosialy ty, de mety tontolo andro zany raha olona tsotra fotsiny mety mandany adiny 3 adiny 4 eo amin'ny tambazotra sosialy, fa ny atleta tsy mahazo manao an'izany. Ny olona tsotra fotsiny mety mitady vola, maketsy makeroa, mividy, mampiasa saina amin'ny zavatra maro isan-karazany atonga azy azo sakafo. Fa ny atleta tsy mahazo manao an'izany, fa tsy maintsy tandrovana daholo na ny sakafo hoaniny. Ny olona tsotra am'zao de mahazo mihinana zay fanaraka amin'ny volany eo, ny fihinana malagasy, mihinana vary soso maraina, asiana atodikely, asiana totokena, asiana lasary kely, mihinana mofo, sy sisa rehetrarehetra, mety sisa mihina vomanga, mihina mangazo sy sisa. Fa mialatsiny fa ny sakafon'ny atleta tsy azo atao vomanga sy mangazo, fa tsy ampiery izy raha zay ny zavatra mitranga, vetivety de reraka, ary tsy mahavita ny tokony ho izy. Ianao ve vomanga sy mangazo régime manao, nefa ny adversaire anao mihinana petit déjeuner complet miaraka amin'ny jus, miaraka amin'ny œuf sur le plat, miaraka amin'ny tartine sy ny sisa rehetrarehetra, mitazona ny tenany ho salama tsara. Ny andra malagasy kely kafe miaraka amin'ny mangazo, miaraka amin'ny zavatra toy izany. Normal be nge raha tsy mahomby, normal be raha tsy tonga hatrany farany le azakazaka. Fa ozy Paul za miazakazaka, za tsy manao kitoto fa asiko mafy tenako io manga nakandevozika, fa andraona de fa nitory tamin'ny sasany za ho lavina kosa ny tenako. Misy sakrifisy, misy fanaovana viveriny aina, misy fampandeferana zavatra maro izay tiana mba hatongavana am'lay tanjona. Le izy zany tsy azo apetraka ho tanjona fotsiny hoe sarangate anao an'izao. Zay ny atao hoe manao revingadra. Ny atao hoe manao revingadra de zao eo mbo fandriny eo fotsiny izy. Tsotsotra so matsara mihitsy ngiara iny zany. Jery tele ramba zany miliardera. Zay zany le izy ramba zany miliardera. Ny tompolony ataoko voalohany, ny tompolony ataoko voalohany anangana trano fiangonana, de ataoko ohatran'izao, de ataoko complet sono, de ataoko an'le raitra be, de ataoko an'le ohatran'izao, de rehefa veo ako anao an'izao de anao an'izao. Zay ny atao hoe revingadra. Olona mitsotsotra eo ambo fandriny de manao kontikonty boritra fotsiny hoe anao an'izao de anao an'izao. Ny atleta tsy afaka mitsotsotra fotsiny eo ambo fandrina de milaza hoe tena ramba zany champion olympique, tena nataoko ambony ny voninahitra Madagasikara, tena omeko voninahitra Andriamanitra rehefa misy manontany hoe ahoana natonga anao champion olympique, tonga de ilaza mihitsy hoe Jesosy rery ihany no antony zavatra rehetrarehetra. Anararotako mihitsy. Misy manao fetsifetsy evangelika ohatrany a Jesosy raha za ntahinao ataoko reny olona rehetrarehetra sy ny tany aman-danitra fa ianao n'Andriamanitra renao ny ohatran'izao de anao ny ohatran'izao. Raha te aomby de misy etsika mila atao, misy sakrifisy mila atao. Lazaiko eto zany fa le sakrifisy mila atao eto tsy sakrifisy idirana ny lanitra, fa sakrifisy atonga anao avokatra, sakrifisy atonga anao ampiseho ny fahatsarana sy ny fahavokarana eo amintsika. Ozy izy tsika atao amin'le Matitoko 2:15 raha tsy diso na 5:30 le milaza le hoe vokatra rakitra tsara avy eo am-pon'ny olona no amoahany zavatra tsara, rakitra ratsy avy eo am-pon'ny olona ny amoahany zavatra ratsy. Ny tanjotsika sy ny faniritsika rehefa nateraky indray marina ho an'i Kristy, raha mbola tsy nateraky indray ianao raha tsy azonao antoka zany, dia mbola tsy zao afatra zao ny anasako anao fa ny afatra tany aloha
izay miresaka mikasika an'izany fiateram-baovao mikasika an'izany fiovana antom-pisina zany any amin'ny afatra numéro 11 numéro 12 numéro 4 any aloha jerena fa ho an'le olona efa manana antoka fa tena ho amin'ny Kristy marina fotoana zao avokarantsika am'izay tsy fotoana zao ipetrapetratsika tsy fotoana zao atoritoritsika hoy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe rehefa ho avy izy mipapakatra sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony miasa zany raha lasana bavy ny tokony ho ataotsika de ny mbola eto amin'ity zao tontolo zao itya isika efa tafahala tao anatiny hoe aiza ny tombontsoako aiza ny zavatra mety amiko aiza zavatra mahafinaritra Andriamanitra omeo an'izao ameo an'izao ameo an'izao tsy tapitra treo ny fiainana miaraka amin'ny Kristy fa ny fiainana miaraka amin'ny Kristy mila mbanjina ny fahavokaratsika isika mba tsy izaho irery no voavonjy fa isy voavonjy hafa amin'ny alalako ahoana ny atongako ho fitaovam-pamonjeny eo an-tanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakrifisy izay ataoko amin'ny alalan'ny fampandeferana izay ataoko ozytsika toe rehefa nyresaka hoe ny atleta ange tsy manaoko totoa mihitsy ny zavatra zay hoaniny tsy mihinana zay tiany hoaniny ny atleta tsy mahazo mihinana sakay tsy mahazo mihinana zavatra mahadomelona tsy mahazo foka sigara tsy mahazo manao zavatra ohatran'izany fa mitandro-pahasalamana fatratra satria manina te azo vokatra izy te tahaka zany any koa ohatra zany daholo ny vokatra rehetrarehetra ianao tsy afaky ny ahavokatra na ny mpianatra fotsiny ary tsisy mpianatra mihitsy raha lasianabavy ka ohatra ka hipetrapetraka sy jery telenao atao raharaha de mietretry no afaka examen afarany taona tsy misy an'izany fa ny fahafahana examen de misy finiavana be deaibe takiny misy fahafoizana be deaibe takiny raha ny tokony ho izy tokony atory ako am'izao ka hatram'izao fa zao iaritory mihitsy aloha hianatra an'ity tsy anaoko totoa mihitsy fa ianarako ty devoir ty ataoko an'izao ataoko an'izao ataoko an'izao am'izay tafiditra tsara ny anatiko any le lesona de amin'ny fotoana zay ilako azy de afaka mamoaka an'izany de manoratra fotsiny asisy de haiko daholo le ohatr'izao de haiko daholo ohatr'izao amin'ny tontolon'Andriamanitra de tahaka zay ihany koa hozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly zay averiko eto efa nyteneniko tamin'ny farany izaho mamboly izy Paoly Apôlôsy mandeha nitsinitsinina zay mamboly sy mandehana fa Andriamanitra zay mampitombono izy isika de mila mamboly ao anatsika ao amin'ny alalan'ina ny fambolena amin'ny alalan'ny fiainona afatra tahaka zao amin'ny alalan'ina ny fambolena amin'ny alalan'ny fifampiresahana amin'Andriamanitra misy sakrifisy nge mila atao am'izany fa tsy totsorina daholo ny fiainana rehetrarehetra fa misy sakrifisy mihitsy misy fafoizana mihitsy efa nisy fotoana nanambara mikasika fifadikana hoe ilainy ianao azo ataony manao fifadikana tonga de atao tamitampokeny fotsiny fa zava-dehibe ny préparation sakrifisy nge ny anaran'izany raha lasianabavy ozy izy lay ten'Andriamanitra vakitsika atao amin'ny Timoty faharotoko faharoa teo hoe ny miaramila manafika ozy izy nge me raha ianao miaritsy ny mafy amiko tahaka ny miaramila tsara any Kristy misy fieretana mafy ao misy fiaretanao misy fafoizanao misy fanapa-kevitra mihitsy lazainy fa tsy tsotsorina fotsiny fanomponao hoe zarary mba mavity zarary mba ohatra zao ny olona zarary zany raha lasianabavy tsy mba tonga lavitra zany mba dinio nge zany zavatra zany rehefa ny olona no mampiasa foana an'izany voambolana izany hoe zarary tsy tonga lavitra izy tsy de mandeha lavitra eo ihany zarary izy manao an'izany fa nareo koa zany ohatratra zao kenakenaina le olona zarary izy mba manao an'izao zarary izy mba tonga zarary izy mba zao jereo za tsy teny betsaka aminao za tsy ady hevitra betsaka aminao fa jereo ny fiainan'ny olona mampiasa ny voambolana hoe zarary sy ampiasaina sy aroarovana mandrakariva aroarovana foana tsy misy mihitsy Jesosy tena mametraka ny apôstôly Paoly tena mametraka mihitsy ianao de miaramila tsara zany miaramila zany raha lasianabavy piady zany miaramila zany raha lasianabavy tsy olona kenakenaina lava tsy olona safosafona lava tsy olona tambatambaziny etongavy de rehefa tsisy manampitampo de tsy tonga tsy zany eto am'izao fiainana zao ny fiedivana eto am'izao fiainana zao fanaovana viveriny aina eto am'izao fiainana zao fanolorana momba ny tena rehetra mba hatonga atsika hitondra n'lay vokatra tsara hatonga atsika ho vokatra tsara ihany koa ny olona teo alohantsika rehetrarehetra nanomboka tamin'i Jesosy olona nanao sakrifisy daholo zao ny ambaran'ny apôstôly Paoly hoe za ozy izy de zao zay tsy vitan'i Jesosy tamina nylorany tenany de ataoko kosa
de tsy na fa ny afamonjena fiangonana de ataoko kosa amin'ny fanolorako ny tenako ny ray am'izao fotoana zao ho mpanompo ny maro anao sy ampandroso ny maro sy aso ny maro de ataoko fiveriny haiko mihitsy mba hatateraka n'zany zavatra zany ny zavatra zay mitondra atsika ao amin'ny fahavokarana fa rakenakenaina lavitsika tambatambazina lavo mitokodina eo foana le fanompona mitokodina eo foana jesosy mamindra fo amiko ka jesosy mamela ny eloko rehetra ka jesosy manao anao ansa ka jesosy miday za ka za tsy maintsy mahombo ka za tsy maintsy miorina ka za tsy maintsy zao tsara daholo zany fa fototra zany androantsika iresaka am'izay vitesy manaraka indray ao anatin'ny fanomponan'andriamanitra ny vitesy voalohany de zao mandray zay vitan' jesosy mandray ny asa-pamonjena nataony mandray ny fitiavany mandray ny famindrapony mandray ny fiadanany mandray ny fifaliana izay ao amy mandray ny fitsarana ao amy raha mbola tsy nyraisinao zany raiso a fa vita ny fandraisana rahalasy anabavy mila ampiasaina am'izay reny energie reny mila ampiasaina ary mila hitondrana mila anaovana sakrifisy am'izay reny zavatra reny fa ny antony nanomezan'ny tompo ho anao afahanao ihany koa mavokatra indray rehefa aveo tsika zany de tahaka ny zavatra rehetrarehetra reny manao investissement andriamanitra amin'ny alalatsika de tsika indray ny mavokatra aveo amin'ny ahoana ny atonga atsika avokatra amitsika indray manao sakrifisy amitsika indray mafoy sarotra ny mahazo fotoana am'izao fotoana iainantsika zao tena sarotra me sarotra ny fiainana tena eto Madagasikara tena misy olona tena sady miaritory no fo maraina tsisy mandeha am'izay loniny tsony amin'ny fiaina tokantrano za aloha te ilaza ao anatin'le izy za tena te ilaza raha zanak'Andriamanitra nateraky indray ianao tsy mety zany fiainana zany tsy mety zany ny salamy fa 7 am'zato angamba raha tsy diso de manambara mazava an'zany hoe zava-poana ho anareo ny alipandroso fo maraina ka omana zay azo avy amin'ny fisasarany fa zany de meny malala na de matory ary izy tsy midika zany hoe matory fa le alipandroso ny fo maraina mba azona zavatra tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra tsika tsy velona eto amboniny tany tsika tsy tonga eto amboniny tany mba azona zavatra velona fotsiny ozy izy ny fomba fiteny frantsay survivre zany hoe velona fa mitsipozipozy angamba sahina tsy haiko ny fomba andikana zany atao fotsiny zay avelona ito am'izao tontolo zao de rehefa tapitra ny fofinaina rehefa aveo tafakatra ny 10 taona 70 taona de inona natao tsisy fa de nitady vola de ohatrinona voangona nandritra zay 70 taona zay ngamo hita fa de zao hoe zany ny fiainan'izao tontolo zao raha lasy anabavy fa isika kosa de zao mifanambarany ten'Andriamanitra isika de miaramila manafika ary io miaramila manafika io dia tsy maningo tenany am'izao fiainan'zao fa mitady zay afaly izay nyantso azy miaramila vahiny sy mpivahiny-tsika fa fatatsika le teny fa tsy nahavititsika nanao investissement tsy nahavititsika nanangana na inona teo anatina tontolo na fanompona fa ohatra mihinana fotsiny ny atao raharaha de tahaky ny olona rehetrarehetra ny olona lasy anabavy rehefa mihinana fotsiny ny ataony raharaha ao anatin'ny fiainany de mengeza fotsiny zany ty vatatenan'olombelona ty mihinana nefa tsy manao nininina de mengeza apitoerana de rehefa mengeza apitoerana de marary ny farany voan'ny cholesterol voan'ny diabeta voan'ny atavezana aretin'ny atavezana rehetrarehetra arerahana olona tsy manao nininina fa reraka andramo nge zany zavatra any raha ohatra ny ray andro ianao no mipetrapetraka matoritory de mijerijery tele de misotro jus mihinan-kana ny ataonao raharaha mety milamina tsara fa ataova nge zany ray volany petrapetraka foany matoritory ho hitanao ny vokany fa olona reraka de zany ny karazana kristianina sy karazana pino maro am'izao fotoana iainantsika zao olona mihinan-kanina fotsiny atao raharaha nefa reraka satria maninona tsy miara-mila tsara ny Jesosy Kristy satria maninona olona tsy manisy totondry ny tenany olona mamely totondry nefa mamely rivotra alefa fatany any fotsiny le fanompona de miaino de manaraka de manompo rehefa tonga ny alahady na rehefa tonga ny sabotsy de mihira de falifaly fotsiny any am-piangonana any de mazotozoto de tonga latsinainy mbola mahazoazo kely mbola eo ihany tonga tarata de reradreraka larobia reraka mafy de manovo ndray aloha de mitady reraka nefa tsy nanao nininina tsy zany ny antom-pisitsika eto am'izao tontolo zao fa ny antom-pisitsika eto am'izao tontolo zao mamerina ny afatra efa nisy tany aloha tsy anareo ny fidy fa zany fidy anareo ary ny antony ny fidianako anareo metiko moa zany na ny fidianako anareo ny antony fidianako anareo de mba andehana anareo sy amoaza anareo ary ampaharitra nyvokatrareo mba nomezany ray any an-danitra zay rehetra agnatanareo amin'ny anarako na inony zany na inony jaona toko fa 5 misy an'izay zavatra zay isika de miara-mila manafika niza
olona nateraky indray eo amin'ny Kristy. Tsy afatra ho an'ny olona élève pasteur zao afatra zao. Tsy afatra ho an'ny olona izay ho diakona na ho mpiandry na tsy fantatro zao, fa zay olona matsapa ny tenany rehetrarehetra fa nateraky indray marina ao amin'ny Kristy. Tsy natao atoritory isika, fa natao hanao investissement isika ary nataotsika havokatra. Manaova ianao investissement ho an'ny tenanao, manaova sacrifice ho an'ny tenanao, mba hatonga an'Andriamanitra hiasa sy ampitombo an'ilay zavatra izay ao anatinao. Misy fambolena atao, misy fanondrahana atao, fa io fiainam-panahy io tsy mitombotombo azy io, ny toetra tsara tsy mivoaboaka ho azy io, fa misy foana n'ilay resaka hoe mandehana araky ny fanahy aloha, de tsy tateraka ny filany nofo. Aza miezaka ianao amoaka toetra tsara, aza miezaka ianao amoaka fahononam-po, aza miezaka ianao amoaka fahatsara-panahy voazatoetra, aza miezaka ianao anao zavatra maro isan-karazany tahaka zany, fa zavatra ataonao manaova investissement amin'ny tontolo ara-panahy. Mazotoa ao anatin'ny vavaka mandany fotoana, raha ny tena marina ozy a, sao vanim-potoana iainantsika zao fotoana tsy ananany olona fotoana intsony, lafo vidy be ny fotoana zao, lafo vidy be, fa tsika tena mila mametraka mihitsy ao amin'Andriamanitra hoe Jesosy hoe za tena te hanana fotoana, za miasa tompo a, fa za tena hitadiny fotoana, za tena hitadiny zavatra rehetrarehetra zay azoko atao, ananako fotoana ifaneraserana aminao satria za te havokatra ao anao. Zany zavatra tediavin'ny tompo hoe, zany ny etaeta izay tediavin'Andriamanitra. Tsy anjaranao ny mandresy lahatra olona sy manao ny olona hitarika ny olona, atonga ny olona ohatrotra zao, fa ny anjaranao de manolotra ny tenanao hoe za Jesosy te havokatra, za Jesosy tena te hiaina fiainam-panahy, fa raha alefanao am'izao fotsiny fiainanao, le fiainana taloha ihany ny fiainana taloha. Be deabe ho an'ny olona mandrevire fotsiny, be deabe ny olona manao ariary zato ampandrina fotsiny, be deabe ny olona mipetrapetraka manao revingatra fotsiny ao anatin'ny tontolo-panahy, de mandalo ny andro sy fotoana, le fahazaran-dratsy efa tamin'ny 1 taona 7 taona lasa tsy mety miala fa de iny ihany eo, le programme efa tany 10 taona lasa mbola iny ihany eo, de mahatsiarotsiaro fotsiny hoe mba inona ary vitako, tonga indray mantsy farany taona. Rehefa tonga farany taona de vanim-potoana mba andinihana ny tontolo taona, inona zavatra nitrangana andritry ny 2020, ny valiteniny akamaroan'ny olona de coronavirus, confinement, fa tsy tokony ho izay. Zany confinement zany iny raha lasana bavy, tokony nanararotany zany anvozana ara-panahy, ampitombona ny ao anaty, mba ho miaramila tsara ny Jesosy Kristy, mba hamoaka n'ilay toetra voninahitr'Andriamanitra, mba hamoaka n'ilay fahatsara-panahy voazatoetra rehetrarehetra izay efa vokatra fotsiny sisa rehefa aveo e. Faravarim-barintsika tapitry ty ny 2020, ho avy ny 2021 milaza anao tahaka n'ilay mpianatra izay mandrevirevy fotsiny, mety tsy afaka baky izy 2020, za milaza raha mbola mitohy mandrevirevy ny ataonao 2021 tsy afaka ihany ianao. Raha ohatra ka misy olona manana fanirina, za mba te ho piloty, za mba te ho zao, misy etsika tokony ho atao atongavana am'izany tanjony zany, misy sacrifice tokony atao atongavana am'izany tanjony zany. Rehefa manana etaeta ianao, za Jesosy tsy te olona mpimenomenona intsony, za Jesosy te olona mizara fitiavana, za Jesosy te olona tena ahitany olona zany fifaliana zany, te ho vavolombelona ho eo amin'ny fitondrantenako, eo fomba fijeriko, eo fomba fisainako. Izay le teny eo amin'ny Timoty iny hoe aoka tsisy olona anao tsinitsinanao no ny amin'ny atanoranao, fa aoka tonga fianarana ho an'ny olona rehetra ianao, na amin'ny fiteny, na amin'ny fitondrateny, na am'izao na am'izao na am'izao. Teoria fotsiny zany, rehefa tsy misy ny investissement ho an'ny fanahy, rehefa tsy misy lay sakafo-panahy omenao, inona sacrifice, le sakafo-panahy hafa rehetra mila lavina mihitsy hoe tsy iny fa za te hifantoko ao amin'ny tontolon'Andriamanitra. Manam-potoana ako, mila hena ny Facebook, mila heny zany zavatra reny mandany fotoana fotsiny reny, nefa reny sakafo ny amanao reny, sakafo-panahy miditra ny anatinao, ahena ozy afa-tsy foanana, tsy hiditra lalantsika veriko eto, tsy hiditra didy amandalana vaovao tsika hoe fady manao an'izany, fa mamono fanahy zany, na hoe ina tsy zany, ahena limitena mihitsy ny hoe atreto ihany, tahaka zany reny atleta ireny, limitena mihitsy, nantoromasony reny ary, mety misy zavatra tsy maintsy tokony ho ataony sy mila tokony ho ataony, fa tsy maintsy anvalo izy no matory, de matory tsara izy am'izay fo maraina izy milamina tsara. Ny atleta malagasy sady miasa saina, tadiny hoaniny, ny ankizy etsy mitomany, ny vady etsy mimenamena, inona ny entraînement vitanao am'izany? Ny atleta vahiny mitokana mihitsy rehefa
anomany zay izy rehefa anomany izy manao sakrifisy mihitsy miala mitokana ny fiarahamonina lasa am'izay izy rehetra manao zay fomba rehetrarehetra takzay ny tontolo ara-panara lasainabavy raha ohatra ka lefalefanao tsotsoronao foana ny fiainanao de ohatr'zay moa zany tsika malagasy au pays du moramora au pays du moramora ozy izy fomba filazanry zareo vazaha tsotsorona daholo fiainana rehetrarehetra fa tsisy asarotana zany normal labera tsy mandroso normal labera tsy mahatratra dignana avoavo fa tsotsotra foana tsotsotra eny foana tsika miaramila tsara an' Jesosy Kristy miaramila manafika de mitady zay afaly an'izay miantso azo miaramila mba reponao ve zany zavatra any raha neponao zany zavatra any mila manao etsika am'izay tsika manomboka zao mila mipetraka ao anaty ary mila manomboka androany aza mietretra ny rapitsony amy rafakapitso aloha zanao an'izao aloha zanao an'izao aloha zanao an'izao matsiaro alay teny Jesosy ao boky Luka 7 ako hoe ozy Jesosy ndao anaraka tam'ilay olona anankiray manomboka ny 750 ka hatramy 100 de ozy izy tam'le olona anankiray hoe andao ianao anaraka ozy izy le olona laza hoe andraso loha andevina any raiky de ozy izy Jesosy laza taminy aloha maty andevina amy maty ao aminy fa ianao mandehana mitoriny filazantsara zany hoe fanomponan'Andriamanitra ty resaka tontolo na miaramila manafika itya tena milazanao hoe raha tianao no ahita vokatra mametra tombambidy ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra manaova sakrifisy aza manao kitotoy intsony manomboka androany na ny fotoana izay atokanao ary rehefa mametraka fotoana ianao aza manao kitotoy intsony aza manao kitotoy aza alefa fahazarana fotsiny aza alefako fombafomba fa milazanao raha vao mbola zay foana fiainatsika tsy nisy vokatra ianao tamin'ny taona lasa tsisy vokatra ianao am'ty taona ty ary tsisy vokatra ianao amin'ny taona ho avy fa rehefa mipetraka ao anaty fona hoe za te havokatra ho an'i Kristy za mba tiako zavatra ivoatra am'izay ny any anatiko any averiko hoe tsy le zavatra ivoatra no ataonao sy taterahinao tsy zay ny ataonao ohatra zany zao hoe arak'le ohatra nometsika hoe za te olona hitan'ny olona fa misy fitiavana ao anatiko de ezaka ampiseho fitiavana amin'olona tsy zay le izy fa le tontolo ara-panahy le sakafo-panahy mampivoaka le fitiavana no aniko inona le sakafo-panahy ny tenin'Andriamanitra zay fampizarantsika inona le sakafo-panahy ny vavaka sy ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra ny intimité o fomba filaza amin'ny teny frantsay vavaka sy fifandraisana manokana amin'Andriamanitra rehefa tafiditra tsara ao anatinao zany rehefa misy tombambidiny zany mipetraka ao anatinao mivoaka ho azy vokatra rehetrarehetra mivoaka tsy tereny zany mivoaka tsy atosiky zany mivoaka tsy mila délivrance zany mivoaka tsy mila fahasosorana sy fanomezantsiny ny tena mandrakarivo zany tsy mitondra vokatra zany zavatra zany fa ny investissement zany no mitondra vokatra rehefa mikotrany ianao botsina ho azy ny ozatra sady zany le izy fa tsy ny ozatra ny atao zay ampibotsina azy ahoana ary ny ampibotsina ty mikotrana fotsiny ianao de mibotsina io ny azo aty tsy mety mibotsina fa mila kotrana ty vao mibotsina fa tsy zay ny anotanjoko fa ny ale tontolo ara-panahy ny tanjoko de tsy maintsy mikotrana tsy maintsy mandany fotoana tsy maintsy mafoy zavatra be dehibe ah mba hatonga ako androso ao fanomponan'Andriamanitra ary atonga hitondra vokatra ao fanomponan'Andriamanitra atonga ako a ampiseho sy izarany zany fitiavany zany ampiseho sy izarany zany fiadanan' Jesosy zany ampiseho sy izarany zany fifaliana am' Jesosy izany a eo anivao fiarahamona mampalahelo ny tontolo zay misy atsika zany ny tontolo zay misy atsika vao mainka ihany koa mampalahelo fa ny mpivavaka izay nantenaina mba hamoaka zavatra ozy izy ny apôstôly Paoly any aparany any ange ny olona ho ty tena ty vola mpandoka tena mpiavinaviny tsy manora isy reny tsy manady zay masiny sy sisa rehetrarehetra tsy misaotra sy sisa rehetra zany nge no kalitao an'ny mpivavaka am'izao fotoana iainantsika zao zany ny kalitao an'ny mpivavaka am'izao fotoana iainantsika zao zany ny kalitao an'ny kristiana ho an'izao tontolo zao zany efa normal be zay zao tontolo zao hatram'izay nisy iny fa nytiany Paoly lazaina mihitsy de faminanina mihitsy amin'ny andro farany fa amin'ny andro farany fiainan'ny olona izay mivavaka mitovy am'ilay faminaninany amin'ny boky ny Apokalipsy 3 any mikasika ny fiangonan'ny Laodikia zany ary fananana be sady tsy manan-java mahory nefa olona mahatra olona jamba olona nono olona kivy olona reraka olona tsy mananinninina ra-pana zany ny zavatra mitranga am'izao fotoana iainantsika zao lay mpivavaka zay natenaina indray no lasa mivandravandra zany zavatra zany tsy mandresy lahatra ny olona tsy ny fivavahana ankehitriny
mila famonjena ny olona mila modely ny olona mila mahita anyzany jesosy zany ny olona fa tsy amin'ny alalany voatery amin'ny alalan'ny toriteny sy amin'ny filazana foana mikasika an'izany jesosy izany amin'ny alalantsika no ahitana zany kanefa tsy mahita ny olo satria manino le mpivavaka tsy misy manao investissement ary zay manao investissement de manao investissement ho an'ny tenany fotsiny ihany araka ny lazaiko hoe fady hanina mba hazona fitahina zany ny ataon'ny olona investissement tsy izy zany fa mifady hanina manompo an'Andriamanitra mba ampatonga an'Andriamanitra hiasa ao anatiko ampatonga ny herin'Andriamanitra hiasa atao anatiko ampatonga ny fitiavan'Andriamanitra hiasa atao anatiko ampatonga n'ilay fanahiko azo sakafo ary rehefa mahazo sakafo de hita ety ivelany amin'izay ny hery izay azoko amin'ny alalalay sakafo zay nohaniko hita ety ivelany amin'izay ny fifaliana izay azoko amin'ny alalalay sakafo ara-panahy zay azoko amin'ny alalan'ny fiadanana zay azoko amin'ny alala sakafo ara-panahy izay nohaniko io fa rehefa tsy zay ny ataotsika de ohatran'ilay fiangonana Laodiki ihany ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe enao lay mahantra fiangonana be deaibe mpivavaka be deaibe fa mpivavaka mahantra mpivavaka jamba mpivavaka mialatsiny fa zany zava-misy zava-misy zany zavatra zany raha tsy zany ve fiarahamonina imenimenina ny ampivavaka raha tsy zany ve fiarahamonina nondromolotra ny amin'ny fiangonana fa matoa izy manondromolotra zany ny zavatra hitany zany ny zavatra mitranga ao anatina tontolo fiarahamonina fotoana zao anangonana amin'izay ny miaramila tsara ny Kristy izay ho solo-tenany Kristy olona tsy mitady ny azy olona tsy mitady zay afaly ny tenany fa mitady zay afaly an'izay efa niantso azy ho miaramila manaova investissement raha lasina bavy ao anatina sakafom-panahy mihinana mafoiza fotoana mafoiza andro mafoiza vola afoiza azo anao atao rehetrarehetra fa eto amin'izao tontolo zao tsika ny afaka manao an'izany fa rehefa miala eto tsisy ninona intsony azo atao de zay ny afatritsika indray am'ty androandroany ity mino fa misy zavatra azonao ndraisiny tsy voatery ny afatra rehetra ny anjaranao fa mety misy apahany fehezateny 2-3 mety misy apahany 1 minitra 2 minitra mba anjaranao tao anatin'izay ozy izy lay afatra zay fampizarantsika tamin'ny farany hoe azavela hiala eo masolao zay afatra zay fa raiky etao-ponao fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary fambelombelomana ho an'ny ainy rehetra zay fotoanatsika samy tahiny tompo isika raha misy manafantaniana manoraty MP na antsoy laharatarbia eto ambany aza atao SMS aza atao commentaire fa tonga de MP na miantso avy hatrany mandra-peo na mandra-piresaka amin'ny fotoana manaraka toy izao indray veloma tompoko